dia faly miarabantsika rehetra indray mpanaraka ny fandarana sehony herinandro amin'ity androany andro ririnina ity ilaza aminareo hoe aiza ny hetsika tokony ho ale averiko foana ombenimbieny safidy anareo fa izahay eto fandarana dia mampafantatra anareo fotsiny hoe aiza no misy hetsika mafana amin'izao andro mangatsitsika izao. Ny hetsika voalohany mampafantarinareo dia misy hetsika anankiray miavaka kely izay ao amin'ny Alliance Française ao Andavamamba no anarahantsika azy dia misy hetsika mitondra ny lohateny hoe mamelo maso izay ikambanana mpanakanto ho any akefatra toy ny Monja Manitondava, Rolagamana, Dobe, Tina Raintelo, izany hoe nisy atelier kely nataony zareo zany namoronana ny hetsika mamelo maso izay hoarantsika ao amin'ny AFT Andavamamba ny zoma fa raika amby telopolo amin'ny farany volana rapito zany manomboka amin'ny 9 ora sasany ariva ny vidim-pidirana kosa dia ray alina ariary ho an'ny membre ny Alliance Française kosa dia 10,000 ariary. Dia mbola amin'ny zoma fa raika amby telopolo volana May io ihany dia misy cabaret izay rahantsika amin'ny Matsubara sy Kaleba ao amin'ny hôtel Le Glacier eto Analakely manomboka amin'ny 9 ora alina vidim-pidirana ray alina ariary. Dia mbola amin'ny zoma fa raika amby telopolo volana May io ihany dia manana fotoantsika miaraka mitarika Tsiakoraka ao amin'ny Piment Café etsy Behoririka manomboka amin'ny 9 ora alina ny vidim-pidirana 10,000 sy ray alina ariary. Eto dia teneniko hoe fotoana anankiray io satria efa elaela zay tsy nahitantsika mitarika Tsiakoraka niakatra antsehatra amin'ny Skabaret ao amin'ny Piment Café amin'ny zoma zay ary. Ireo tovolahy mpipialo teo isanandro efa nanjary mpandalo rehefa mody masoandro fa tsy avelany taona ipetraka eo fa tsy avelany taona ipetraka eo. Dia mbola amin'ny zoma fa raika amby telopolo volana farany volana io ihany dia manana fotoantsika miaraka amin'ny Njakatiana ao amin'ny SK Melody Mandriambero manomboka amin'ny 9 ora alina. SK Melody Mandriambero ao miaraka amin'ny Njakatiana. Ahinyahi anao ny anao kanefa ny ahi dia tsotry zao asa taony mifanarapi fa ny tontolo atsika iabe nisy ireo te hangala zao tsy ade aminy adala tikony ae tiko loatre fitiavako aze fa tsara voatre. Ary ny sabotsy voalohany volana jona kosa amin'ny sabotsy dia manana fotoana isika ankizy miaraka amin'ny momota izany hoe nasiany lohateny miavaka kely ilay hetsika hoe fetin'ny balôma mba amin'ny ankizy izay misy moa mitondrany an'ilay lohateny miaraka amin'ny momota zany ao Antsahamanitra manomboka amin'ny 2 ora sasany. Vidim-pidirana kosa dia 9,000 ariary. Zay ihany tsisy famandria-toerana. Falifaly tsy mba tony maly dia anao anirareo zay tonga ty misy tsy manao tamanay
atsiri avotonandry tonga de ary dia mbola amin'io sabotsy voalohany volana jona io ihany amin'ny 6 oralina mana fotoantsika miaraka mitarika spécialiste ao amin'ny no comment bar etsy Asoaraka vidipidirana tsy misy vidipidirana fa gratos fa rehefa tonga fotsiny dia manao consommation ary ny etsika faranao ampahafantarana anareo dia nitarika Mad Max izay anao etsika ao amin'ny Casa Urbania etsy Analakely amin'ny sabotsy voalohany volana jona ihany io amin'ny 6 ora alina marehana mofa dia isy animation DJ miaraka amina DJ kalaza maro amin'io andro io zay zany mana fotoantsika miaraka amin'ny tarika Mad Max sady sabotsy voalohany volana amin'io andro io Marina, 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 kekano efa marie, efa vadin panambola, na Marina, 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 mama non azuvola be, nataka lunoza, eku Marina, Marina, fotanzara kono, sata baby tisia toza, Marina, Marina. Fotanzara kono satya baby tsisy atoza dia araka zao hitantsika zao dia manambahiny indray ny fandaharana sehon'ny herinandro amin'ity andro androany ity dia tsy iza moa zany fa ifidy ao amin'ny tarika tsy akoraka inona ny vaovao inona ny maresaka elaela tsy hita inona ny ketrika inona ny ataon'le tsy fahitana zao mipotra indray izay ianao cabaret amin'ny Zoma rapitso moa zany manomboka firy moa le izy rapitso miarabany mpanaraka amin'ny fahitalavitra MBS aloha dia miaraba manokana koa ny mpanaraka an'ity fandarana mahafinaritra ny mampisehoan'ny seho manomboka androany sy rapitso ity rapitso tokoa le izy manomboka amin'ny 6 oral ampimanka febroirika seho voalohany io amin'ity taona ity dia nisy tsy nahafahana seho fa nisy mpikambana tsy tetatoerana dia efa volana vitsivitsy maromaro izy ny tonga dia verina fa io zany raha vao ohatra misy mpikambana ray fotsiny tsy eo dia tsy misy fampisehoana tao efa fanarahana mihitsy zany zay zavatra zay le izy rehefa anao le zavatra aloha alao ihany le titulaire vitan'ny mpikambana zay eo zay totoerana ohatran'izany fa tsisy ohatran'le hoe tarika tsy akoraka feno dia zay ny tena antony hoe reto indray tsika zala complet tsika dia andao eo iseho amin'ny mpakafy sy ny vahoaka zay mihitsy sady hoe hafa ihany hoe samy ekipa daholo io satria ao anatin'le izy koa filinana eny tena zava-dehibe ao anatin'le izy na dia hoe eny ary hoe eo ihany ny fitadiavam-bola majinijinika ao anatin'le izy fantaniko kely ho an'ny tarika tsy akoraka rahainao zao ny antaniko mampidi-bola ve ny fanaovana mozika eto amin'ny tanàna io zany miankina amin'ny tarika tsirairay avy misy mieritreritra ny tena hoe mivelona amin'io hoe io mihitsy zany ny asany dia amin'ny ohatran'ny hoe mifoy izy amin'ny valo dia miomana dia miditra studio manao arrangement dia vita mavita hira rosy telo na mihoatran'izay ao anatin'ny 2 volana 3 volana dia manao rakitsary dia misy contrat ohatr' zany dia hoe io mihitsy ny asany fijeriko azy aloha misy velona le izy fa raha ohatrana hitarika tsy akoraka misy asa mandraraha akoatran'le mihira fa rehefa manomana zavatra ohatran'izao kosa tsy ataonay ambanin-javatra fa homanina matianina dia raha ohatran'izay zao hoe raha ohatra ny tarika tsy akoraka manokana zao raha samy manana izay asa mandraraha zay dia ahoana ny fomba hikalena hoe tokony amorona hira sa hoe
hoe ny bandy anankiray mahita hira ray de proposena amin'ny équipe de hoe ahoana titre zalahy sa hoe inona le fomba famokarana mihitsy zany no ohatr'izay foana ka misy bandy anankiray maforona ohatra fotsiny hoe feo any aloha de ampianona titre lahy misy feokira de ohatra aloha hoe eritrereto de izy mpagnambaray ho asiko tonony na le mamorona mihitsy le mpamorona mihitsy ny tonga de maforona amin'ny feoany sy ny tonony de miona ao an-trano de atao maivana gitara maivana aloha de avy eo miditra studio miaraka amin'izay fitaovana mety mifandraika amin'ny clavier batterie basse ohatr'izay de arindra de rehefa hita hoe mirindra tsara de avoakany aminareo any amin'ny NPS zay eo foana afaka mandefa an'izay vokatra rehetrarehetra amin'izao misy clip vaovao mivoaka sa misy ohatrany hoe medley zay tsy hoe ohatrany medley zay fa mbola misy mixage kely atao le izy de efa ivoaka tsy ho ela de zao ary entany ny olona amin'io amin'ny rapitso hoe inona tena ampiavaka amin'io raha hoe misy an'izay fotoana tsy nahitany zany inona ny zavatra ampiavaka an'io amin'io rapitso ny ampiavaka ny olo de zao zay zany manao gadona rehetra zay na ny maivamaivana na ny mavesatra ka le rapitso mety somary zararoa kely mety hoe acoustique sy vocal amin'ny voalohany gitara roa telo miaraka amin'ny vocal telo de manomboka apekapekarina le izy misy hiranay zany hitanay hoe tokony ampatsahivina fa tsy ao anaty rakira le izy tsy ao anaty rakitsary no tsy any amin'ny onjapeo nefa le izy sady tianay ny hitanay hoe tian'olona tamin'izany de tianay ho ampahafantarina ihany koa amin'ireo le zay mpijery lina tia fantatra ny tariketsakorako hoe tany alolo kely tany eny nisy roatr'izao ahoana fomba fiainareo azy ohatr'izay de amin'io rapitso zany tena nisy zavatra miavaka kely mihitsy raha mihoatra ny hatramin'izay sa hoe zay zao ny ampiavaka azy mamerina kely an'le hira acoustique sy vocal fotsiny zay mampiavaka azy satria tsy de fanaonay zay rehefa manao cabaret hira eo amin'ny maromaro eo ihany de avy eo de manomboka apekapekarina ny hafanana zay koa moa mpanao interprétation misy interprétation na mpanakanto vahiny akafizinay koa ho ataonay amin'io rapitso io fanombohany io ohatrany aseho fotsiny hoe ohatrohatran'izao zany ny zavatra mety hitranga amin'izay fampisehoana hafa ho ataonay akoatran'io de zay zany zareo manana fotoana zany tsika rapitso miaraka amin'ny tarikatsakoraka ao amin'ny piment café manomboka amin'ny ao amin'ny piment café rapitso farany volana raiky amby telopolo ny volana me farany volana rapitso ohatra bebe hany ka fa mety andrakarava manomboka amin'ny sivoraly de somary atonontonona eo hany le toeranao ary efa toerana filalovanay moa zany io mahafinaritra be tongava loloha ihany fa sao de tsy azo plasy sady le izy zay tonga aloha mahazo seza tsy de misy hoe any amin'ny petandrindrina sy any amin'ny anina ihany tsy ny ao amin'ny Facebook hoe misy larana antaryby hoe réservation fa tsisy ohatrany tonga aloha ihany tonga de mba azo miseza safidy ianao hoe eto ny tena mahita tsara andralasy maheno tsara eny ary de zay zany fidy tao amin'ny tarikatsakoraka ny vahintsika isoratsika be da be izy tonga teto amin'ny fandaharana fomba atao amin'ny fandaharana rehefa manao veloma de manao batoraka kely ho an'ny mpijery zay zany fa de rapitso zany no fotoanatsika miaraka amin'ny tarikatsakoraka ao amin'ny piment café vidipidirana 5 sy ray alina tokana ihany fandraisan-karama rapitso araka ny telen'ny teo zay tapitra ny fandarantsika tamin'ity herinandro ity amin'ny herindray miveroneto mampiseho anareo hoe aiza ny tokony ho ale fa mana fotoana maromaro antsika ho an'ny rapitso zoma sy ny asabotsy ho avy izao tapitra ny fandarana amin'ny heriny amin'ny veroneto veloma daholo eo